Mbola faly miarahaba antsika rehetra indray a tratran'izao fotoana manokana izao izay arahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra andraisana fampaherezana, andraisana lesona amin'ity fotoana manokana ity. Ka mialohan'ny andraisantsika ny soratra masina dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny fotoana izay nomenao anay mbola azahoanay indray mianatra ny teninao ankehitriny. Koa mamindrafo aminay, mamelany elokay ary aoka no fanahinao masina no hitari-dalana anay amin'izay rehetra ataonay. Ny vavaka dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika mandritra ny herinandro dia hitantsika ao amin'ny Matio 7:20. Ny Matio 7:20 zany no hojerentsika mandritra izao herinandro izao ary sotomantsika fampaherezana. Ny lohateny kely izay hitantsika dia ny hoe ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hanetry tena sy hamela ny heloky ny namany sy ny fanoharana ny ampitrosa tsy manan-kaloha. Raha ny fampidirana nosoratan'ireo nandika ny baiboly amin'ny teny malagasy zany dia nofiteniny hoe raha io Matio 7:20 io dia ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hanetry tena sy hamela ny heloky ny namany ary ny fanoharana ny ampitrosa tsy manan-kaloha. Androantsika dia hijery lohateny kely ao anatin'ny 7:20 ity amin'ny bokin'ny Matio. Ny lohateny izay hojerentsika dia ny hoe ny lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha vao manomboka ity toko ity dia misy toe-javatra izay hitantsika. Dia tsy inona izany fa ny fanontanian'ny mpianatra tamin'ny Kristy, ny fanontanian'ny mpianatra ny amin'ny hoe iza moa no lehibe indrindra ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Faniriana izy ireo ny mba hanana toerana tsara sy ny toerany lehibe amin'izany fanjakan'ny lanitra izany, ka dia nametraka fanontaniana izy amin'ny maha-olombelona azy ary nivaliany Jesosy Kristy araka izay tena izy marina ny atao hoe lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Andeha aritsika hanokatra sahady ny bokin'ny Matio. Ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 7:20 ny andininy voalohany. Vakitsika amin'ny anaran'i Kristy. Tamin'izany ora izany dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao taminy hoe iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Nametraka zany ny mpianatra hoe iza moa zany no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amin'ny maha-olombelona azy reto dia nieritreritra izy zany hoe hanome ambaratonga mpahefana Jesosy Kristy ary amin'ny maha-mpianatra azy ireo dia mba nieritreritra izy ireo satria mpianatra Jesosy Kristy dia hahazo toerana tsaratsara kokoa ary izay ny anton'ilay fanontaniana. Ny zavatra nitranga nefa dia tsy araka ny nampoizan'izy ireo, tsy araka ny nanampoizan'izy ireo azy ny valitenin'i Jesosy Kristy. Raha jerentsika mantsy eo amin'ny andinin'ny faharoa dia misy toe-javatra mitranga ary namaly ny fanontaniana Jesosy Kristy eo amin'ny andinin'ny fahatelo. Ao amin'ny andinin'ny faharoa dia izao ny zavatra niseho. Ary Jesosy niantso zazakely anankiray akeo aminy dia nametraka azy teo afovoany. Rehefa nametraka fanontaniana zany ny mpianatra dia niantso zazakely Jesosy Kristy ary nametraka azy teo afovoan'ny mpianatra. Rehefa nametraka azy teo afovoan'ny mpianatra Kristy dia eo amin'ny andinin'ny fahatelo dia namaly izany fanontaniana izany izy. Ilay fanontaniana hoe iza moa no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ao amin'ny andinin'ny fahatelo. Ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Tsy avy hatrany koa nefa tonga dia valy teny
valilay fanontaniana ny nameny Jesosy Kristy fa mbola somary fampidirana zany hoe lay fomba ahatongavana ao amin'ny fanjakany lanitra no tena zava-dehibe nasehon'i Jesosy Kristy fa tsy de lay hoe lehibe indrindra. Zao no ambaran'i Kristy hoe raha tsy miova ka tonga tahaka ny zaza kely dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Mila fiovana zany. No antitra anterin'i Jesosy zany teto dia ny hoe tsy hiditra any mihitsy ianareo raha tsy miova tahaka ny zaza aloha. Ahoana moa zany hoe miova tahaka ny zaza zany? Fantatsika tsara ny zaza fa rehefa teraka ny olona anankiray ka tonga zaza dia mitombo ary mianatra ny abidiny fiainana. Ka ny tiany Jesosy Kristy ambara zany no hoe raha tsy miova tahaka ny zazakely dia miverina mianatra ny abidiny fiainana kristianina na ny fiainany fanjakany lanitra. Ao anatin'izany ny fiteny, ao anatin'izany ny fihinana, ao anatin'izany ny fifandraisana amin'ny hafa indrindra ary ny fomba fiainana dia tsy maintsy atomboka tahaka ny hoe ianao mbola zaza kely dia mianatra indray, miverina mianatra indray ny fiainan'ny fanjakany lanitra. Ka no amafisin'i Jesosy Kristy mialohan'ny amalian'ny fanontanian'ny mpianatra dia ny hoe tsy ho tafiditra any mihitsy aloha ianareo raha tsy miova tahaka ny zazakely. Eo amin'ny andinin'ny fahaefatra dia eo Jesosy Kristy vao namaly an'ilay fanontaniana. Dia zao no ambaran'ny soratra masina. Koa nazovo no anetry tena tahaka ity zazakely ity dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra. Rehefa avy nanambara zany Jesosy Kristy hoe raha tsy miova tahaka ny zaza dia tsy hiditry ny fanjakany lanitra. Ary efa niresaka an'io koa izy tamin'ny Nikodemosy hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo miditry ny fanjakany lanitra. Fa eto izy dia azavainy hoe raha tsy miova tahaka ny zaza zany hoe miova hanana fiainana vaovao, mianatra manomboka fiainana vaovao mihitsy isika. Zay le hoe miverina tahaka ny zaza fa tsy hoe verina handady akory na hoe hiverina mianatra miteny indray fa lay fianarana resena dia lay fianarana mianatra ny fiainan'ny lanitra dia izay iainana ao amin'ny fanjakany lanitra izany. Eo amin'ny andinin'ny fahaefatra koa nazovo no anetry tena tahaka ity zazakely ity dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra. Ny lehibe indrindra zany amin'ny fanjakany lanitra dia ny fanetretena, ny ahafahana mamaritra ho lehibe indrindra ao amin'ny fanjakany lanitra dia izay manana fanetretena. Somary mifanohitra amin'izay nieritreretin'ny mpianatra izany. Kanefa dia lesona lehibe ho atsika rehetra izay mikasa maniry ny andova ny fanjakany lanitra dia tsy maintsy manana izany fanetretena izany isika. Ny fanetretena zany no fenitra izay amaritana izay ho lehibe eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Toizatsika ny zavatra nitranga ao amin'ny andinin'ny fahadimy. Ary nazovo no andray zazakely anankiray aza tahaka itony noho ny anarako dia mandray ahy. Mbola nanamafy indray Kristy fa raha te hiditra ny fanjakany lanitra na hoe somary mandray ny fanjakan'ny Kristy dia mila mandray an'ireo zaza ireo, zany hoe tsy hoe miova tahaka ny zaza ihany koa fa mila mandray ihany koa ny olona tahaka ny zaza. Zany hoe ahoana moa zany hoe mandray tahaka ny andraisana ny zaza izany? Rehefa manome zavatra ny zaza isika dia mazava ho azy fa raha ohatra manome mofo na kilalao zazakely anankiray isika dia tsy mieritreritra mihitsy izay mety ho valim-pity avy aminy hoe omeko an'ity kilalao ty zaza ity sitrany hemba omeny zavatra aho rehefa avy eo. Lay zavatra andrasan'i Jesosy Kristy zany
dia ilay fandraisana tsy mitady tambiny, zay le hoe fanolorantena na hoe fanompona, tsy mila tambiny. Ka raha nametraka fanontaniana zany ny mpianatra ny amin'ny hoe iza no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra, ny valitenin'i Jesosy Kristy zany ny raha fitininy dia zavatra anankiroa: ny voalohany ny fanetretena ary ny faharoa ny asa fanompona. Izay no mamaritra ny amin'izay ho lehibe amin'ny fanjakany lanitra. Tsy miankina amin'izay zava-bita, tsy miankina amin'izay zavatra nananao, tsy miankina amin'izay habe ny vatanao, tsy miankina amin'izay fisehonao ivelany, fa ny amaritan'ny fanjakany lanitra ny ho lehibe ao aminy dia ny fananana fanetretena sy ny fandavan-tena hanao asa fanompona. Ohatran'ny hoe manao asa fanompona amin'ny zaza, mazava ho azy fa tsy handro valiny avy amin'ny zaza ianao. Raha manome mofo azy ianao a dia falifaly fotsiny izy fa tsisy zavatra omeny ianao. Ry havana malala, tiako ho antsika izay mba maniry izany fanjakany lanitra izany, maniry hiditra amin'izany fanjakany lanitra izany, no mba handray izany lesona nomeny Kristy ny mpianana izany. Dia ny ananantsika voalohany indrindra fanetretena, ny anarantsika tahaka ny zaza vao mitombo ny amin'ny fiainany lanitra dia ny fanetretena, ny asa fanompona ary indrindraindrindra ny amin'ny fitomboana miandalana ho amin'ny fanatrarana ny toetra dia ny toetran'i Kristy zany. Tompony ombantsika ary ny tompo fombanao ka mba hanananao zany fanetretena izany, hananantsika izany fanetretena izany, hananantsika izany asa fanompona tsy mila tambiny izany, ary indrindraindrindra mba hianarantsika ny fiainany lanitra. Ny tompony ombanao ka mba ho isan'izay ho lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay satria nambaranao tamin'ny tenin'ny soratra masina nio fa ny ho lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra dia tsy miankina ny amin'izay ananana, tsy miankina amin'izay zava-miseho, fa kosa nofaritanao amin'ny fanetretena sy ny asa fanompona. Koa ampio zahay mba hanana sy hanaiky izany fiainana manetritena izany, ary indrindra mba hazoto hanolotra ny tenanay ho amin'ny asa fanompona anao, fanompona ny hafa tahaka ny atao amin'ny zaza izay tsy mila tambiny. Meo anay ny fanahinao masina, hanovanay mba hanana izany toetra tsara izany. Ny vavaka dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia izay indray zany no namarana ny fotoanantsika androany, ary mbola manasa anao indray mbola hanaraka izao fandarana izao, rapitso amin'ny ora tahaka izao. Veloma tompoko.